vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunang palay aminiran amin'ny fofianao fifaliana sady ravoravo no hidirako ny tokatranotsika menakavindray amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity ampianatra atsika pino atsika kristianina inona ny zavatra mampalahelo an'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra tsy miasa eo amin'ny fiainantsika na dia ao anaty olana ary sika inona ny zavatra tsy zaka an'Andriamanitra amin'ny pino amin'ny kristianina amin'ny mpanompon'Andriamanitra inona ny tsy tena inona ny zavatra tsy tatin'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra mitondra fandringanana mihitsy eo amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra misy zavatra indraindray tsy ho eritreretintsika ho fahotana misy zavatra indraindray tsy eritreretintsika ho zavatra manafotohana an'Andriamanitra nefa dia tena manafotohana an'Andriamanitra mihitsy ary izany no ho ampianariko androany izany no izarako aminareo androany mila takatsika pino tsy voatery hoe mijangajangitsika tsy voatery hoe manompo sampy direct mandeha makany amin'ny miladoany tsy voatery hoe namon'olona fa mihoatra lavitra noho izany azy ny zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra amin'izany resaka atao hoe tsy fahatokina an'Andriamanitra zany ampianatra momba an'izay aho hoe tsy fahatokina an'Andriamanitra zany izay no anisan'ny zavatra ho ampianariko androany ndao livavakytsika angataka ny fanahy masina hitarika atsika misaotra indrindra tompo satria mampianatra anay isan'andro ianao ary manoro lalana anay isan'andro kasio ny fonay kasio ny fananay mitenena tompo ampianaro ny lalanao reto zanakao reto satria maro ny zavatra tokony ho takatra sy tokony ho fantatray mahakasika ny fiainanay misaotra Jesosy amen amaky tenin'Andriamanitra vitsivitsitsika izay araka ny fanteniko teo hoe resaditsika mahakasika ny hoe inona no tena tsy zakan'Andriamanitra ary tena tsy tatin'Andriamanitra atao amin'ny salamo fafito amby telopolo salamo fafito amby telopolo no vakiko amin'ny anaran'ny tompo ary eo amin'ny andininy fahadimy no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fafito amby telopolo andininy fahadimy ankino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ho ataony tanteraka ary ampiseho ny fahamarinanao taky ny mazava izy ary ny rarinao anao taky ny tatao vovonana miantombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manatena azy aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sainy ratsy oabolana toko fahatelo andininy fahadimy manao hoe oabolana toko fahatelo andininy fahadimy matoky an'i Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalana ireo andinitsoratra masina vitsivitsy ireo no tiako ho fampizarana amintsika ary ho ampianarana androany araka ny fanteniko tany amboalohany tao dia misy fahotana izay tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ary tena tsy tatin'Andriamanitra mihitsy ataontsika pino ataontsika mpanompon'Andriamanitra ataontsika pasteur ary miteraka fandringanana tampoka araka ny efa toroteny meko teto maly izay nampafantariko tsara ozy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe
ary tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy nanomeanao hery avory arena ao amin'ny Deutéronome 8 andiny fa 7 ozy izy hoe arindrao ianao anakapo hoe nitanjako sy ny heriko no herin'ny tanako no nahavoriko izao rehetrarehetra zao izao arena izao fa tsarovy Jehovah Andriamanitra fa izy no manomeanao hery avory arena mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao nio zao fa raha manadino an Jehovah Andriamanitra mihintsy ianao ka manaraka andriamanika fa sady manompo azy sy mekoky ao anatreny dia milaza aminao marimarina tokoa aho fa aringana tokoa ianareo ny tena fafinaretan'Andriamanitra ry havana dia ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia mana hoe ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Tena fafinaretana ho an'Andriamanitra ny mahita antsika manome voninahitra azy isan'andro, manome voninahitra azy sy misaotra azy ary manaiky azy hoe tompo misaotra anao fa avy aminao daholo zao rehetrarehetra zao, misaotra anao atompo fa ianao no heriko, misaotra anao atompo fa ianao no tanjako, misaotra anao atompo fa ianao no natozao aho. Mahafinaritra an'Andriamanitra mahita ny zanany manome voninahitra azy sy misaotra azy, mankalaza azy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony. Mahafinaritra an'Andriamanitra ny mahatonga antsika misaintsaina isan'andro fa vao mifo maraina ianao dia mahatsiaro fa ny fofona ny mba voronao dia avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra an'Andriamanitra mahita antsika mahay misaotra azy amin'izany hoe misaotra anao fa ny fofonaiko dia avy aminao, ny tombonandroko dia avy aminao, ny sakafoko dia avy aminao, ny volako dia avy aminao, ny fiarovana ho asy ny akonako dia avy aminao. Izany no iandrasan'Andriamanitra amintsika isa-maraina, isakariva, isaky ny mivavaka isika dia itsika mahatsiaro fa tsy ny herinao, tsy ny tanjakao, tsy ny fahaizanao, tsy ny volanao, tsy ny dokoteranao, tsy ny fanafodinao no mahatozao anao fa zavatra anankiray ihany. Dia le tenin'ny Paoly mana hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatozao aho. Miandry an'izany Andriamanitra isan'andro, miandry an'izany itsika mahay makasitraka azy, itsika mahay misaotra azy, itsika mahay midera azy, mahay manome voninahitra azy eo masony devoly, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra eo masony fahavalo, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra eo masony zao tontolo zao. Zany no iandrasan'Andriamanitra amintsika. Ary zao ny voalazan'ny Baiboly mana hoe izay manome voninahitra ao i Jehovah dia omeko voninahitra. Izay manome voninahitra ao i Jehovah dia omeko voninahitra. Fa izay manamavo aho dia ho afa-baraka. Zavatra anankiray ihany mba iandrasan'Andriamanitra amintsika mpanompon'Andriamanitra, amintsika mpino, zavatra ray ihany mampihetsika an'Andriamanitra ary mahatonga an'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainantsika, hitantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, zavatra ray ihany: itsika mahay manome voninahitra azy, itsika mahay manome voninahitra azy, itsika mahatsiaro mandrakariva fa avy amin'ny zavatra rehetrarehetra, avy amin'ny fofonaina, avy amin'ny tombonandro, avy amin'ny fahavelomantsika, avy amin'ny fiainantsika, avy amin'ny sakafo sy ny vola, itsika mahatsiaro an'izany ka manome voninahitra azy amin'izany. Tena mampatezitra an'Andriamanitra ry havana ny hoe nahazo tombonandro ianao, nomen'Andriamanitra fofonaina mahavelona ianao, nomen'Andriamanitra fahasalamana sy hery tsy tanjaka ianao, dia anomboka hereare amin'izay ianao mana hoe ny heriny sy tanjako tsy mahalalanga za aloha tena dadany aho, tsika andray atodotsika, tsika andray manatsaina, itsika tena za Jesoy. Mampatezitra an'Andriamanitra ny fitenenantsika andreny. Ary izay no nahatonga azy ny teny mihitsy ny zanak'Israely izay efa netiko teto maly hoe andininy Deutéronome 8:17 hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao ariny zao. Fa andrao ianao anao anakapozy izy Jehovah ka heritreritra hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao ariny zao.
fa tsarovo Jehovah-Andriamanitra fa izy manome anao hery avory arena. Tsarovo izy Jehova fa tsy avy aminao anereo tsy avy aminao aneny nazahoanao areny tsy avy amin'ny herinao sy ny tanjakao aneny mahatonga no mbola velona tsy avy aminao ane sy ny fahaizanao aneny mahatonga no manana fiary tsy avy aminao ane io trano be io fa tsarovo fa avy amin'Andriamanitra io zavatra rehetrarehetra nananao. Ka raha misy mpino no hotahin'Andriamanitra nambin'Andriamanitra no men'Andriamanitra fahasoavana avy eo anefa manadino an'Andriamanitra dia manomboka mirehare am'izay tena mampatezitra an'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga tampoka riavana ny zavatra ataontsika lasa tsy mety tampoka, tsy mety tampoka teo. Tonga dia misy zavatra miara tsy mety daholo. Ny tsena tonga dia mikatso, ny tomobile tonga dia potika, ny vola aman'olona tsy azo, lay vazaha tokony hamatsy vola mikatso, ny aretina mety. Misy zavatra tampoka dia ozy izy tsika manao fizahan-toetra mahazo ozy tsika tratra ny fizahan-toetra, tsy fizahan-toetra io fa kapoka mandrivorivo, kapoka mandrivorivo hitodian'ny lohanao sy ny sainao hitodika ka heritreritra fa tsy avy aminao ny zavatra nananao, hitodika ka heritreritra fa tsy noho ianao ny bogosy tsara tare noho izy, hitodika ka heritreritra fa tsy ianao ny matanjaka noho izy ka nahavitan'io, hitodika ka heritreritra fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra, hitodika sy heritreritra fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary zany ozy izy amaty antsika ny anton'ity fotoana lehibe amin'ny sabotsy ho avy zao ty satria anao fibebahana lalina tsika, anao fibebahana lalina satria tsy fibebahana no fitsangajangana, tsy fibebahana noho ny hoe nandeha nanompo sampona nyverina ny sorotoka, tsy fibebahana noho ny resaka zavatra fa fibebahana noho ny amina fireharehana teo anatrehan'Andriamanitra, fibebahana noho ny amin'ny tsy finoana sy tsy fahatokiana an'Andriamanitra. Fa anisan'ny mampalahelo an'Andriamanitra ny fotsika miala aminy. Zay no nahatonga ny baiboly ray manontolo eo amin'ny Salamo 7:telopolo dia ozy izy zao 9:7 ozy izy, matokian'i Jehova ianao ka manaova zo dia onona any amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. 9:5 toy izao ka ary miravoravo amin'ny Jehova ianao dia omenanao zay rehetra irin'ny fonao. 9:5 akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. 9:7 miantombena tsara miandry an'i Jehova ianao ka manatena azy, miantombena tsara miandry an'i Jehova dia manatena azy, manatena. Anisan'ny mahafinaritra an'Andriamanitra ry havana ny mahita antsika tsy manatena vola, tsy manatena olona, tsy matoky olona, tsy matoky ny tsenanao na mandehara ny tsenanao tsy matoky ny zanakao any an-dafy na mampidibola amina million maro ary ny zanakao any an-dafy, tsy atoky ny diplomanao na manana diploma be da be ary ianao. Zavatra anankiray ihany no endrasan'Andriamanitra aminao, ninonino nataontsika, ninonino nataontsika dia itsika atoky azy, itsika iandry azy, itsika manatena azy, itsika mino azy, ny fotsika miankina aminy. Zany no endrasan'Andriamanitra amintsika. Fa tena fahotanan'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe manomboka mety ny ataonao, manomboka malala olona ambony ianao, dia manomboka tsy te hino an'Andriamanitra tony ary tsy te hatoky an'Andriamanitra intsony. Ary io dia anisan'ny fakapanagoavana mahazo ny mpino maro, fakapanagoavana mahazo zanak'Andriamanitra maro. Ambo voalohany aloha efa nazavaiko teto maly, rehefa ao anaty ady tsika ka tsisy mpanampy, zany daholo fakapana-mahazo antsika. Ambo voalohany rehefa ao anaty olana tsika na zavatra mavesatra ka tsy mahita lalaka ivoahana. Ambolohany rehefa verevitra ianao ka tsisy nizaniza manampy anao, izy amony tsy atoky an'Andriamanitra. Matoky an'Andriamanitra daholo tompo, tsy manana afa-tsy anao ahy very any a Jesosy, efa narin'ny olona any ahy, tsy manana afa-tsy anao ahy tompo, tahio ahy, tena jereo ahy, vonjeo a tompo. Dia inona ny zavatra mitranga? Omen'Andriamanitra voly ianao,
amin'ny fomba mahagaga. Men'Andriamanitra vola ianao amin'ny fomba mahagaga. Tindriko tsara. Omen'Andriamanitra vola. Andriamanitra nanomenao an'ilay vola. Noho ny fahatokinao amin'Andriamanitra. Noho ny ankinanao tamin'i Jehova. Noho ny ankinanao tamin'i Jehova. Dia manampy anao Andriamanitra. Dia nanome vahaolana anao Andriamanitra. Inona nefa ny fakapana-maso ny mpino? Io ny fakapana-maso ny mpino. Fa vao tonga amin'izay ny vola, io amin'izay le 20 millions, dia io mahavarina, lasa tonga dia adinitsika Andriamanitra, fa le vola indray ny lasa herintsika. Tonga amin'ny vola, milamina io ka, tonga amin'ny vola satria milamina. Tsy hoe eo Andriamanitra dia milamina ny fiainako, fa hoe tonga ny vola dia milamina ny fiainako. Erreur zany. Fahotana zany. Tokony ao atsaitsika foana ny hoe na misy vola na tsy misy vola dia Andriamanitra mandamina ny fiainako. Ka na tonga zany vola dia tsy vola mandamina ny fiainako, fa Andriamanitra mandamina ny fiainako. Andriamanitra mandamina ny fiainako. Dia mbola matoky an'Andriamanitra foana na efa tonga rany vola. Fa tsy hoe tonga amin'izay ny vola dia manomboka ny vola amin'izay ny saintsainiko isan'andro. Bon, ato ny vola mananona ato dia miditra ato ny vola dia miditra ato amin'izay dia mahazo an'izao aho dia zao ny tombony dia lasa amin'izao dia lasa vola daholy. Dia lasa vola indray ny eritreretinao, lasa vola indray ny herinao, lasa le vola indray ny tanjakao, lasa le vola indray ny tena eo amin'ny fiainanao. Lasa le vola. Zany zany ny zava-doza ry havana malala. Nivavaka ianao tamin'Andriamanitra, nivavaka ianao Tompo. Saherana Tompo. Iza ny olona anampy a Jesosy io, anampy amin'ity zavatra ity. Inona zavatra nitranga? Andefasan'Andriamanitra olona ianao, anampy ianao. Tsy ndriko tsara. Andriamanitra nandefa ny olona io, anampy anao. Ataon'Andriamanitra fitaovana anampy anao. Tonga nefa le olona dia lasa niala tamin'Andriamanitra amin'izay fonao, lasa tsy natoky an'Andriamanitra intsony ianao, lasa tsy natoky an'Andriamanitra fa lasa le olona indray no ny anteheranao, lasa niakina amin'le olona. Matoky anao amantsy an'le olona, ny olona lasa io olona io foana indray no ny anteheranao. Ary eo daholo raha lasa anabavy malala, mahatonga ny mpino tampotampoka eo eny ampovoambony eny ny fiainantsika dia miletika. Eny ampovoambony eny ny fiainantsika tonga dia tsy tafavoaka ntsony. Eny ampovoambony eny ny fiainantsika tonga dia rava tanteraka. Eny ampovoambony eny tsy hoe nisy namosavy ianao, tsy hoe nisy olona nisopatra ianao, tsy hoe jangajanga ianao nananota ianao, fa saingy izao nanomboka tsy natoky an'Andriamanitra intsony ianao. Ary rehefa nanomboka tsy natoky an'Andriamanitra intsony ianao dia tezitra aminao Andriamanitra. Ary rehefa manomboka tezitra aminao Andriamanitra dia manomboka eo Andriamanitra mitondra fandringanana, mitondra fandringanana. Tandremo raha lasy anabafy malala, anisany fakapana goavana mahazo ny mpino maro sy mpanompon'Andriamanitra maro zany zavatra tantarako aminao zany. Anisany mitondra loza eo amin'ny fiainan'ny olona maro, mpino maro, zanak'Andriamanitra maro, ary tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny hoe itsika zanak'Andriamanitra izay efa novalian'Andriamanitra vavaka, nandray valim-bavaka, nandray fitahina, nandray fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoza ho anao, ny fitahian'Andriamanitra ny natoza ho anao. Fa tampotampoka teo ianao lasa niala tamin'Andriamanitra ny fonao dia lasa jereo vongery havany. Ary eo ny azavatra ananarako atsika mpino lasa ohatrany hoe lasa mirotoroto be tampoka teo, lasa mirotoroto tampoka. Ary raha voatsika ny lasa mirotoroto dia andanaingana miverina ho amin'ny fandinihan-tena, ndanaingana miverina amin'ny fandinihan-tena. Satria dia tena lazako anao fa ny mpino, 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 ny mpino,
tsy faly Andriamanitra. Raha vao hitan'Andriamanitra mihitsy ny fotsika hoe niala tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Io ane na de pasteur are na de za moa zany de mahatsiaro misy fotoana mahatsiaro an'izany misy fotoana mahatsiaro an'izany hoe tena tsapako zany hoe rehefa mandroso ny fiangonana de rehefa mandroso ny fiangonana tombo ny olona tombo mipanakarena betsaka ny olona tahin'Andriamanitra de indraindray ry havana tady alay-pana hoe efa matanjaka ny fiangonako, manana olona manetsy ny amanaliny manana ny zao de tena lasa hitanao lasa nitady hiankina any amin'le hoe maro ny olona nanako fa misy fotoana anarin'Andriamanitra za ny teneko anao am'izany anarin'Andriamanitra ary misy zavatra tsy voavahan'ny reo vahoaka manetsiny reo, misy zavatra tsy voavahan'ny mpanakarena fa tsy maintsy atodika Andriamanitra hoe randriary malala hatramin'izay za no herinao Jehova, za Jesosy no herinao. Maninona ianao no mitady atanjaka ny fiangonanao, maninona no mitady tombo ny olona ka tady tehatra aman'olona ianao, ary mibetsaka ny nanarin'Andriamanitra am'izany. Zany mahatonga anahy mitory anao ty fampianarana ty ary manome voninahitra an'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natozao ahy. Halleluja. Tadidinareo tsara ny tantaran'ny Gideon rehefa ndeha hiady amin'ny Midianita zareo nampahorininy any amin'ny bokin'ny mpitsara itsika ny tantara mahakasika an'izany fa sahirana tanteraka ny zanak'Israely nampijalen'ny Midianina dia nanangana ny Gideon Andriamanitra. Ary rehefa nanangana ny Gideon Andriamanitra dia nasain'Andriamanitra nanangana miaramila Gideon hiady amin'ireo miady Midianita ireo, de nangonina ny miaramila ny Israely nisy 2,3 alina. Misy 2,3 alina de hoy Jehova maro loatra reo olona ireo, be da be loatra reo olona eo aminao reo ka sao de ireare eto amin'ny mpitsara toko fahafito eo amin'ny andininy voalohany. Ary ny fo maraina koa Jeroboala Gideon zany sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nitobo teo akaiky ny loharan'ny arota, ary nitobony Midianina kosa teo avaratrany teo andohasahany ilan'ny avona mor. Ary hoy Jehova tamin'ny Gideon, maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tananao fa andrao ireare amiko ny Israely ka anao hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Hitanao tsy zakan'Andriamanitra mihitsy le hoe mireare hoe zay maronisy zay matanjaka zay be dia be. 2,3 alina tamin'izany fotoana zany no miaramila nangoniny Gideon fa hoy Jehova eto Andriamanitra mihitsy ny teny eo amin'ny andininy faharoa, maro loatra ny vahoaka eo aminao ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany fa andrao ireare amiko ny Israely ka na hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Koa ankehitriny andeha miantso eo anatrihan'ny vahoaka hoe na iza ny matahotra sy mangovotra aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany avonan'ny Gileada, de niverina ny olona 2,3 alina fa ny 1 alina ny sisa. Niverina ny olona 2,3 alina fa 1 alina sisa. Andriamanitra zany tsy mety amin'Andriamanitra mihitsy ilay toetsaina le hoe na vita zavatra ianao, na azo fandraisena ianao, na omby ianao de hibotsiny zany nanao an'io, na vita n'ity trano ity zay mivady zay tena ny tsena anay zavatra 2,5 millions par jour ny miditra amin'ny tsena anay, de ny sprinter anay zao de zay moa mbola matanjaka koa moa zay mivady de ny zanaka ihany andafy manampy anay. Fahotana mafaty ny fitenenana an'izany, fahotana mafaty mavery ary mitondra fandringanana. Atodolo le zanako hoe mahay aloha le zanako hoe, ary ny fitenenanao an'izany hoe mahay le zanako zany atodo ny zanako tafita daholy mamosavy ny zanakao anao miteny an'izany. Samy hafa le mitsodrano le zanakao hafa ndray le mitsodrano hoe tafita ny zanako amin'n'ara Jesosy ambina hafa le fa le mireare
miriareo hoe ny zanako indray lo mahay daholy ny zanako indray le fa tafita daholy ny zanako indray manam-pahaizana aza mba miteny an'izany mitenena foana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natozao ny zanakao ny fitahin'Andriamanitra fa mamosavy ny zanakao ianao raha mireharehan'izy ireo ny zanako indray mahay mitondra tomobile be iny ka ao arina ny tenenanao an'iny hoe mahay mitondra tomobile be iny de mety ho tratrana accident tampoka ny zanakao tsy zavatra tokony ho ireharehantsika mihitsy eto ambonin'ny tany akoatra an'Andriamanitra zany no natonga an'Andriamanitra ny teny ny Gideon anasory reo olo reo fa za tsy momba anareo tsy hitondra fandresena ho anareo satria maro loatra reo olo reo de nytenen'ny Gideon ny olona mibedabe loatra hono-tsika ho Jehovah fa izao zay matahotra sy mangovotra andana mody 2 sy 4 alina lasa nody 2 alina sisa tavela de mbola hoy indray Andriamanitra amin'ny 14 mpitsara toko 7 fa hoy Jehovah tamin'ny Gideon mbola maro ihany ny olona le ko ampidino eo amin'ny rano izy ary eo no izako toetra azy ho anao alleluia efa 2 alina sisa ndeha anafika mbola hoy indray Jehovah mbola be da be rehefa tsy mety amiko manjary mbola mirehareha reo fa ampidino anaty rano izy de eo no izako toetra azy hoe reto alana de reto atao vomiverina 4 sisa ozy izy ianao ny afarany 300 sisa 300 sisa eo amin'ny 17 ary hoy Jehovah tamin'ny Gideon ny 300 lazay ny lelaka ny rano no amonjeko anareo ka nolorako ny Midianina eo tananareo fa oka ny olona sisa rehetra samy mody any amin'ny fonenany avy 300 sisa de Jehovah reo 300 reo am'izay nareo tsy afaka mireharetsony hoe zay matanjaka zay mahay miady zay mahery tsy ohatranay am'izay nareo tsy afaka mireharetsony fa reo 300 reo sisa ary reo 300 reo raha tsy fitaovam-piadina ny nampitondraina azy fa zavakafa mihitsy ny nasian'Andriamanitra netin'ireo iadiavana amin'ny Midianina resy ny Midianina resy tamin'ny alalan'olona vitsikely nanome voninahitra an'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe tsy avy amin'ny herinay tsy avy amin'ny tanjakay ilay ady ny fandresena fa avy amin'Andriamanitra ireriana ripiny malala mamosavy ny tenanao ianao amin'ny fireherehanao amin'ny fibotsibotsonanao amin'ny fizahozahoanao ary jerevonge fa taoriana ny fireherehanao sy ny fizahozahoanao jerevonge fa nanomboka tsy nety daholo ny zavatra nataonao jerevonge fa le tsena ny reherehanao tamin'ny farany taona teo jerevonge hitsenanao eo am'izao fa mikatso jerevonge le olona ny reherehanao tamin'ny 5 volana lasa fa hoe iny olona iny mahitahita iny ny heriko iny ihany ny heriko amin'ny tribonaly iny ny avoka mahay jerevonge fa iny olona ny heritseretanao sy ny reherehanao iny aizy izy zao aizy izy zao jerevonge fa le zavatra ny reherehanao na itomobile kely ny reherehanao jerevonge fa misy fahasimbana izy zao tsisy ninina tokony reherehantsika akoatra an'Andriamanitra de soratsika ny tompo zay toroteny sy fampianarana zay riavana sabotsy ho avy izao zany 4 mars amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia ho avy eto tamatavy indray ny tenako miaraka amitsika tondray amin'io satria fa elaela zay tsika tsy niaraka herinandro teo moa fa tsy hoe elaela iantsoko ny mpino rehetrarehetra fa hanao vavaka lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao ananganana andray ny fiainatsika menakavy ianareo mpino rehetrarehetra mpanaraka ny fandaharana na ato amin'ny vaon'oloko na tsy ato amin'ny vaon'oloko ka efa eninao anefany fa tena niala tamin'ny fiakinana amin'Andriamanitra ianao nanomboka nitady atoko tena rery na natoky olona na natoko vola nanomboka efa niala tamin'ny Jehovah ny fonao iverintsika dia anao vavaka fibebahana lehibe amin'ny sabotsy ho avy izao vavaka fibebahana sy fiverenana sy fifonana amin'Andriamanitra de tena mino fa mindra fony tompo amela eloka Jesosy ary anao vavaka indray ananganan'Andriamanitra ny fiainanao mety anao fa tao amperin'ny fanomponan'ny tompo mihitsy tao anatin'ny fanomponan'ny tompo no eninao tena misy kapoka mandrivorivo de hoe anao fizantoery ty sa famosaviana sa ino ny ty mahazo aty zany izy resako aminao zany ny zavatra mahazo anao niala tamin'ny Jehovah ny fonao nanomboka natoko zavakafy ianao zany efa mino fa anangana anao ndray Andriamanitra ary anangana anao sy ny fiainanao anangana anao sy ny tokantranonao ary tsy avelan'Andriamanitra ho rava ianao sabotsy 4 mars amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vahoan'oloko eto Tamatavy eto Tamatavy no anatanterana ny fotoana io
indrindraindrindra eto Mangarano ambadiky Damaskos eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Mangarano ary eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko Ankirihiry Paradise Ankirihiry apita amin'ny bazary may no anatanterahana izay fotoana lehibe sy goavana izay ivavaka isika fa anangana ny fiainanao Andriamanitra ary tsy maintsy mitsangana ny fiainanao mitsangana anangana anao ary amindra fo tanteraka amin'ny raha marary ianao tongava fa anasitrana ary anangana ny fine fahasalamanao ndray Andriamanitra anangana ny arabolanao sy ny hoavinao ny tokantranonao ny tompo mety ny vadinao no nyreharehanao zao enao zao ny sarahany io lehilahy nyreharehanao io aza matahotra fa ain'Andriamanitra indray ny manangana ny fiainanao ain'Andriamanitra ny manangana satria misy fotoana ange-tsapa mihitsy zany nyreharehanao fa nahazo vady tsara nyreharehanao fa nahazo vady endrina nefa tampotampoka teo vadian'ilay lehilahy mihitsy ianao dia amin'izao ianao tena tsy hitanao hoe zany tany ele mbola mandray anao Jesosy fa tongava tianao ny tompo hoe ny pasteur tena Randriary Malala nitondra ny vavaka sy ny fampianarana amin'ny fotoana io veloma vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha fandetety izy mba asitrana